Ry havana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amena. Andeha hoe isika hiaraka hivavaka ry havako. Misaotra anao mandrakariva izay midera anao satria Andriamanitra lehibe sy be voninahitra ianao, ary indrindra Jesoa Kristy ilay mpamonjy no Tompo sy mpanjakanay. Koa atolotra ianao fa mendrika anao Tompo ny haja-boninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Natanaela indray ry havako no jerentsika anio amin'ireo izay nokilasiany ny mpahay baiboly fa nanana an'izany antsoina hoe toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Tsy dia hita loatra ao amin'ny lisitr'ireo apôstôly 12 izany anarana hoe Natanaela izany. Raha jerentsika amin'ny Matteo 10:7, Luka 9:9, Marka 2:9, ary ny Asan'ny Apôstôly 2:9-17, dia tsy hitantsika eo loatra ilay hoe Natanaela fa Bartolomeo izany no hitantsika ao. Dia ny mpandinika izany nametraka fa teny i Natanaela ihany io fa nananarana roa izy. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesoa, efa atao hoe ny faraparany filazantsara i Jaona no milaza ao amin'ny 2:2, dia hitao ny anaran'ny Natanaela niaraka tamin'ny Simona Petera sy Tomasina hoe Didimo sy ny zanak' Zebedio anankiroa izany, ary koa mpianatra roa hafa. Ny dikan'ny anarana hoe Natanaela dia Andriamanitra nanome, ary dia azo lazaina hoe niasa tamin'ny fiainana izany. Raha ny filazan'ny filazantsara ry havako, izay ny Jaona 1:5-20 ka hatramin'ny 1:20, dia eto no ahitantsika ny amin'ny andinindininy mikasika ny tantaran'ny Natanaela. Filipo no nitaona azy anatona ny Tompo, fa tonga dia entitra ny valitenin'ny lehilahy satria izao tsy misy olo-malaza izany izy ahavahany amin'izany atao hoe Nazareta izany, izay tanàna madinika tsy ahoana akory, satria nieritreretiny hoe tokony mba avy any an-tanàn-dehibe toa any Jerosalema na koa raha any avaratra dia hoe mba mety hoe Kana. Izay nanaovan'i Jesoa ny famantarana voalohany dia ilay nanovan'ny rano ho tonga divay ry havana. Tena tsy azo nieritreretina mihitsy hoe avahany amin'izany Nazareta izany ny isy an'izany o Mesia izany, kanefa dia noresen'i Filipo lahatra izy mba andeha hijery hitady ny Tompo ihany, ka dia nandeha izy. Raha vao nahita azy Jesoa dia hoy izy eo amin'ny 7:7, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Gaga Natanaela satria fantatry ny Tompo ny miafina ny aminy, ka dia nahatonga azy hanao ny fanekempinoana lehibe manao hoe Raby ianao ny zanak'Andriamanitra velona, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Fantatry Natanaela fa na dia avy any amin'ny tanàna tsy toy inona akory raha no niavian'i Jesoa, dia izy ny lehibe indrindra ary manana an'ilay toetra mety ho ananan'ny Mesia, ka dia resy lahatra izy dia nanao an'izany fanekempinoana izany fa tena Jesoa tokoa no Mesia, zanak'Andriamanitra velona. Izany dia tonga pino i Natanaela noho ny fandresen-dahatra nataon'ny Tompo taminy. Ary eto izany no mahatonga antsika indray amin'ity amin'ity hoe ndao hoe mba hiaraka heritreritra ry havana, mba hiaraka handinika hoe raha mba ny Tompo moa izany no milaza ny amiko, milaza ny aminao tahaka ny nahitany any Natanaela teo, dia mba inona re mba ho tenenin'ny Tompony amiko hoe inona re mba ho tenenin'i Jesoa ny aminao hoe izany dia tsara mba ho eritreretina, ary indrindra mba mahatonga antsika koa izany hoe manahoana aho amin'izao andro izao, amin'izao 420 izao, manahoana aho raha ny resaka fonenan'i Jesoa Kristy sy fiainana amin'izany no resahana. Faharoa, rehefa milaza ny amiko na milaza ny aminao Jesoa, dia
I Natanaela nanao ny fanikam-pinoana nezinezina io, fa inona kosa no havaliko? Inona no havalonao? Inona no havalontsika tsirairay avy? An'izany koa ry havana. Zany zany no mba fanontaniana tiako mba hapetraka amin'ity anio ity, mikasika ny amin'ny hoe iaino ny toepanahy araka an'Andriamanitra. Dia mahiriza ry havako ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao ary izahay Tompo fa tena mahafantatra amin'ny miafina ny amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Raha misy ny nataonay ka tsy sitrako ao dia voalohany indrindra aloha izay mangataka aminao mba hamindra fo aminay Tompo, hifonanay izany. Mamelany ny elokay ary amin'izao sisa izao izahay dia tena tafio amin'ny lalana farainao masina mba hifady ary hitandry tena Tompo, mba tsy voafandrika Satana ka hanota. Manaraka an'izany dia mangataka aminao izahay dia ny ohatrany ny momba anay Tompo ary dia ambarao aminay ny tena marina ny amin'ny fiainanay, ahafahanay koa manolo tena na manavao ny fanoloran-tena ho anao ry Jesosy Kristy Tompo. Dia ny angatahanay ary dia mba hanana havaly izay rehefa fantatrao Tompo hoentinay manompo anao amin'ny androm-piainanay sisa rehetra. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Ho aminareo hatrany ary ry havako, ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy hombany ny fiadanany. Amen.